hafatra eo tongotrao. Miarabanao a tonga amin'izao fandarana izao hiaraka hianatra eo tongotro Jesosy dia manasa anao mba hanaraka izany amin'ny sokajy-taona rehetra. Vavaksika Andriamanitra mbola misaotranao lehibe zay no ny fitantananao anay ka afaka ny andinika ny teninao indray mamelany elokay mamindrafo aminay ary meo tsilotsaina avy amin'ny fananao masa zay elohany enonay ny teninao fa ny vavaka tonoana anaran'i Jesosy. Amen. Fanandramana sarotra izany hoe mifindra monina any amina firenena vaovao izany. Sakafo vaovao, fiteny vaovao ary kolontsaina vaovao mety ho avesatra sy ampatahotra mihitsy aza. Te hanokana toerana ny Adventiste any Korea Atsimo mba hanampiana ireo olona vaovao vao nifindra mba hatsapan'izy ireo hoe misy manohana izy. Ny fitoerana Adventiste natao hanampiana ny fianakaviana samihafa kolontsaina sy fiaviana dia centre d'influence iray an-tanan-dehibe izay miorina amin'ny tanànan'ny Ansan izay betsaka olona vahiny tonga miasa. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahay manoratra sy mamaky ny teny koreana akory raha vao tonga teto. Koa izany indrindra ny nandora ny centre fampianarana teny koreana maimaim-poana ho azy ireo.
olona efa-jato eo isa-taona no manaraka izany fiofanana izany. Taona vitsy laza izay ny mpiasa tato amin'ny centre no nikaroka hoe inavy ny antsika azo atao mba hampivelarana sy hantarana kokoa ny asan'izy ireo. Koa anisan'ny nitsiry tamin'izany ny hanomezana tolotra ara-pahasalamana ho an'ireo mpiara-monina. Fa ny tena azahoana olona betsaka indrindra amin'ny tolotra omen'ny centre nefa dia ireo trano fandraisana ny tsy manan-kialofana. Toerana izay natao handraisana ireo olona izay tsy manana fidiram-bola na tsy manana trano, ary olona izay raisina ao amin'izany toerana izany dia omena sakafo maimaim-poana ihany koa. Maro amin'ireo vahiny koa no tsy mbola mahafantatra ny tokony alera mila fitsaboana. Noho izany isan-kerinandro ny centre dia manolotra fitsaboana nify maimaim-poana ho azy ireo sy fizaham-pahasalamana tsotsotra isam-bolana. Ankoatr'izay ireo mpizahatany dia afaka manatona mba haka toro-hevitra. Ny fisian'ity centre ity eo amin'ny fiarahamonina dia mitombo hatrany ireo membre tonga mivavaka izay samy manana fiteniny. Misy tarika amin'ny teny rosiana, misy kambojiana, anglisy, urdu, sinoa ary koreana. Noho ny fitahin'Andriamanitra dia nahazo fanahy 320 teo amin'ny ranobatisa izy ireo tao anatin'ny herintaona. Miasa amin'ny fomba manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora ihany koa ny centre ary tena manao izany ho zava-dehibe. Namorona kilasy jardin d'enfant izy ireo avy eo dia nasiana ihany koa ny fandaharam-potoana hanampiana ireo mpianatra amin'ny ambaratonga fototra. Koa dia afaka mandefa ny zanany ihany ny ray aman-dreny mba hanampiana ny zanak'izy ireo amin'ny fianarana. Ho an'ireo ray aman-dreny izay taraiky firavana aza dia nametraka toerana mba hiarovana sy hambianana ny ankizy amin'ny alina ny centre ka afaka mijanonao hatramin'ny 9 alina ny ankizy. Ny akademia fianarana koreo-rosiana natao an'ny mpianatra ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa dia tena manana ny lazany tokoa, mihoatra ny 10 ny mpianatra voasoratra anaranao. Mbola miezaka ny tady fomba vaovao hatrany ifandraisana amin'ireo fianakaviana ireo mpiasa ny centre, kanefa mila ny fanampianao izy ireo amin'izany. Amin'ity 3 volana ity ny ampahan'ny fanatitra ny sabata 17 dia ahafahana manao programa natokana ho an'ireo ankizy mpifindra monina any Ansan, any Korea Atsimo, eversady izay azonao atao mba hanohanana izany asa izany. Mankasitraka hatrany ny fanohananao amin'ny alalan'ny fanatitra sabata 17. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kairote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irate nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Salama tsara daholo ve ny zazaminody sy ny zazapoto tonga eto amin'ny fandarana natokana ho antsika indray zao faly miaraba antsika rehetra tratry ny sabata indray akambana avy hatrany ny tanana dia ahondrika koa ny loha akipy maso hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao izay fa omenao sabata fitsaharana ingane mba hoendry tsara avokoa ny ankizy rehetra ho mpakatoa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nisy pozina lay sakafo tao ambilany izay ny lohateniny dinintsika na ny anarantsika nandritra ny herinandro dia hiaraka amerina an'ilay izy tsika androany rankizy ny tsenjery ao amin'ny Samuela voalohany Samuela faharoa toko fahasivy andininy fahafito. Miahy an'izay daholo sika rehetrarehetra andao ary ara-manisa telo hoe miaraka mamerina isa roa telo fa asiko soa tokoa ianao.
averina hoe fa hasiko soa tokoa ianao. Bravo, mahay daholo. Dia mihaino tsara indray anaraka ny toy ny tantara indray zany sika izao endry tsara. Ny tany-pifaliana ireo mpianatra tao amin'ny sekoly mpaminany tao Gilgala. Tonga mba hitsidika azy ireo Elisa. Tonga tokoa ilay mpaminany ary faly dia faly ny mpianatra. Misy zavatra nafinaritra hatrany isaky ny tonga tao ny mpaminany. Nanana fotoana ionana amin'izy ireo hatrany izy. Namaly ny fanontaniana napetraka izy ireo Elisa ve ampirisika azy ireo hianatra mipatokiana ny soratra masina? Horen'ny Elisa ve ny kibon'izy ireo maneno ny anoanana? Kibo maneno ny anoanana ahoana? Izany tokoa satria nisy ahitany tany amin'ny toerana any Gilgala io, izany hoe tsy nisy orana noho izany tsy misy zava-maniry atao sakafo ka nona avokoa ny olona. Nandray azy tamin'ny fifaliana avokoa ny mpianatra tao. Namaly fanontaniana izy ireo ny resaka tamin'ny Elisa. Nihaino tsara ny olona rehetra. Nahatsikaritra zavatra Elisa teo am-pitenenana. Maizy fotsiatsatra ny mpianatra. Mampalahelo reto olon-dreto hoy Elisa tamin'ny eritreriny tany. Natsoiny ny mpanompo mba hahandro sakafo ho an'ireo mpianatra ireo. Andeha tany an-tanimboly akaiky ny sekoly ilay mpanompo. Nijerijery manodidina izy ary fotoana fotaorianan'izay nahatsikaritra zavatra toa azo hohanina. Maniry eo amin'ny tanimboaloboka ilay izy, toy ny voatavo kely na kokombra kely izy. Na mpangotraka rano ilay mpanompo tao anatin'ny vilany. Noteteny ary dia narotsany tao anatin'ilay vilany ilay karazana voatavo kely. Dia napindra ravin-javatra ary navelany angotraka mba hatsiro. Reny mpianatra ny fofona. Nanentoento aoka izany. Nenty ny baolina fihinana. Maika ery androtsaka an'ilay sakafo sahaza ho an'ny tsirairay. Manitra lasopy ene izany. Vao ny telona indray mbava nefa dia tezitra aoka izany ny rehetra. Aza mihinana intsony hoy ny fiantsoantsony. Misy pozina io ranon-javatra io mety hahafaty antsika. Andriamanitra nefa mijery sy mikarakara. Nanoro an'i Elisa ny amin'izay tokony hatao izy. Omeo koba hoy Elisa. Narotsany tao amin'ny vilany ilay koba ary nafangarony tsara. Nandramany tamin'izay ary nirany ilay mpanompony izara mpianatra indray. Tsy maintsy natahotra ilay mpanompo fa nataony ihany izay nangatahany Elisa taminy. Tsy maintsy nijery tsara izy nanao an'ilay ranon-javatra eo amin'ireo mpianatra. Maika ny hinana indray zareo. Tamin'izay fotoan'izay kosa dia natsiro ilay lasopy. Tsy nisy natahorana intsony. Hitan'i Elisa fa mila sakafo ny mpianatra ka nanao izay azo natao izy noho ny fanampian'Andriamanitra dia afaka nikarakara ny mpianatra izy. Nikarakara anao koa nge Andriamanitra ary manampy anao mba hikarakara ny hafa. Amin'ny fofen'ny fifaliana indray rakizy namako no hiara-bako anao amin'ity sabata mahafinaritra ity. Tafahoana eto indray isika hiaraka hamerina ny lohahevitra faha 12 izay manao hoe afaka ihany noho ny farany. Ahoana tsara hoe afaka ihany noho ny farany. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsenjeri nandritra ny herinandro dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Matthieu 5:20, 7:20. Andenge rahantsika mamerina
tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendrena ho mpanapaka amin'ny be. Andonge averintsika indray mandeha, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendrena ho mpanapaka amin'ny be. Matio 5:7. Ny lohahevitrintsika rakizy dia nampianatra antsika fa Andriamanitra dia tiany isika raha mahatoky azy ninonninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, ary amin'izany dia mampianatra antsika tokoa izany izy mba hatoky azy isika manoloana ireo zavatsarotra rehetra. Ary izany indrindra no arahantsika ato anatin'ity tantara ity dia andao aro arahana ny tantara e. Efa mba nanofy ianao ka tsy tadidinao ilay nofy avy eo, na efa nanofy zavatra toa tsy nisy heviny mazava ve ianao? Andao isika mamaky tantara momba ny nofy izay nanahirantsaina mafy ny olona iray. Nampidiry ny Potifara tany am-ponja i Josefa rakizy rehefa noendrikendrehan'ny vadiny, fa nanao zavatra tsy nety. Fantatr'Andriamanitra fa marina i Josefa, navelany nampidirina tany am-ponja ihany anefa izy na izany aza. Indraindray dia avelan'Andriamanitra hitoetra any amin'ny toerana tsy sakotra indrindra ny olony noho ny antony manokana. Nitahy an'i Josefa Andriamanitra na dia tany am-ponja aza. Tsikaritry ny lehibe ny tranomaizina ny asa tsara nataon'i Josefa, tsy ela dia notendreny hiandraikitra ireo gadra hafa izy. Anisan'ireo olona niaona tamin'i Josefa tany am-ponja ny mpitondra kapoakan'ny Farao sy ny mpanao mofony. Indray andro dia tsikaritry Josefa fa nalahelo ny endrik'izy roa lahy ireto. Samy nanofy zavatra tsy takatry ny saina izy roa lahy. Nahafantatra momba ny nofy Josefa na ny azo nofy sarobidy Andriamanitra tamin'izy mbola kely. No henono ny tantaran'ny nofin'ireo roa lahy, nanampy azy Andriamanitra hanambara amin'izy ireo ny hevitry ny nofiny. Izay rehetra nolazainy fa hitranga dia nitranga tokoa rankizy. Niverina ny asa ho amin'ny mpanjaka ilay mpitondra kapoaka, ilay mpanao mofo kosa tsy mba niverina. Mbola nijanona tao an-tranomaizina nandritra ny 2 taona i Josefa taorian'izay. Indray alina dia nanofy indroa i Farao. Tamin'ny nofiny voalohany dia nahita ombivavy matavy 7 nihinana ahitra teny amoron'ny renirano izy. Tapitapoka teo dia nisy ombivavy mahifity tonga nihinana ireo ombivavy matavy. Tao anatin'ny nofy faharoa kosa dia nahita salohim-bary 7 vokatra tsara sy be vohy Farao. Tapitapoka teo dia nisy salohim-bary kely maivam-bo niseho, ary nitela ireo salohim-bary vokatra tsara sy be vohy. Na nahirantsaina ny Farao fatratra ireo nofy ireo, anka tsy nahita torintsony izy. Inona re no hevitra izany nofy izany? Tsy nisy olona nahazo ny hevitra ireo nofy ireo tao an-dapan'ny Farao. Tamin'izay fotoana izay dia nahatsiaran'i Josefa ny mpitondra kapoakan'ny Farao, ary dia nampanatsoana avy any am-ponja i Josefa. Nambaran'i Josefa tamin'ny Farao fa indraindray Andriamanitra dia manome nofy ny olona. Nanome ireo nofy ireo an'ny Farao izy, ary nomeny an'i Josefa ny hevitra izany. Nambarany fa zavatra iray ihany ireo nofinao ireo hoy izy. Nanazava, nandritry ny 7 taona ho avy, izao dia hamokatra sakafo faran'izay betraka tsy tambo ampiasaina ny tany Egipta. Atavy ny ombivavy ary vezatra ny salohim-bary. Ny 7 taona manaraka izany kosa dia ho ratsy dia ratsy. Tsy hisy sakafo vokatra mihitsy, ary maro ireo olona sy biby fiompy mety ho fatin'ny mosary. Tokony hanamboatra toerana fitehirizam-bokatra bebe kokoa ianao, tehirizy ireo tombom-bokatra mandritry ny taona ziny. Hoy Josefa nanosika-hevitra. Raha manao izany ianao dia hanana sakafo ampy ny tany Egipta rehefa tonga amin'ny mosary. Nitovy hevitra tamin'i Josefa ny rakizy Farao e. Tapaka ny heviny fa olon-kendry Josefa. Noho izany dia notendreny hiandraikitra ny fanamboarana ireo trano fitehirizam-bokatra. Nomeny Farao an'i Josefa ny peratra teny an-tanany, nampitafiany akanjo vaovao izy, izay tsara lavitra noho ireo nalainy rahalainy taminy na ireo nalainy vadiny Potifara taminy, ary dia notendreny hanapaka ny tany Egipta iray manontolo i Josefa.
tena nombany Josefa tokoa raha izy Andriamanitra. Navelan'Andriamanitra hijanona tany am-ponja noho ny antony manokana izy. Rehefa misy zavatra ratsy mianjady amintsika dia azontsika atao ihany koa ny mijoro mahatoky tahaka ny Josefa. Afaka manampy antsika hijoro mahatoky amin'ny Andriamanitra. Ilay Andriamanitra izay ianarantsika ny momba azy any an-trano sy any am-piangonana. Azony ataony manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika na aiza be antsika na inona mitranga. Fifaliana indray no hiara-panany tanora mantoanto rehetra, hiara-panantsika tsirairay avy ihany koa natratra n'izao sabata izao. Fotoana izay hamerenantsika indray ny lesona faraka ambin'ny folo izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay mitondra ny lohateny hoe fihetsika kisendrasendra feno famorapana. Ny tsenjery dia ao amin'ny Galatiana 5:5-2 ka hatramin'ny 4:20 dia andao iarahantsika mamerina izany. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Lavalava ilay tsenjerintsika fa mino fa ainao izay tsenjery izay. Ny resaka indrindra momba ny famorapana ny lesontsika tamin'ny herinandro iny. Fa inona tokoa moa no atao hoe famorapana? Andeha hoarahantsika ange ity tantara anankiray izay hitantsika tao anatin'ny lesona ity. Tantarana reny anankiray izay niaraka tamin'ny zanany anankiroa herintaona sy efataona ireto zanany ireto. Somary sahirana izy telo mianaka satria andeha hanao dia lavitra izy ireo amin'ny fiaramanidina ka somary nikoropaka ihany. Maro be ihany koa nefa ny entana izay nentin'izy telo mianaka ka dia tena sahirana tokoa izy tamin'izany fotoana izany. Tamin'izay indrindra no nisy vehivavy anankiray nanantona azy telo mianaka dia nanampy azy ireo ary niteny taminy fa mbola ho elaela vao hiainga ny fiaramanidina izay andehanany ka afaka manampy azy telo mianaka izy amin'ny fivezivezena rehetra amin'ny fitaizana ny zaza sy ny hafa ihany koa izay tsy maintsy mbola ho ataon'ity renim-pianakaviana sahirana ity. Dia nanampy azy ireo ity ramatoa iray ity ary tamin'ny tsikitsiky sy fahalemem-panahy tokoa no nanaovany izany fanampiana izany andreto fianakaviana ireto dia afaka nandeha am-pilaminana nahazo ny fiaramanidina am-pilaminana izy telo mianaka kely tamin'izay fotoana izay. Ary niteny ity renim-pianakaviana ity fa ho tsaroany mandrakizay ny soa izay nataon'ity vehivavy izay nanampy azy ireo tao anatin'ny fahasahiranana ity ary nino ary izy fa anjely ny rahan'Andriamanitra mihitsy aza angamba ity vehivavy ity tamin'ny fotoana mety indrindra mba hanampiana azy ireo. Tsirairay avy amintsika ihany koa dia mety efa sendra zavatra toy izany. Mety efa nisy olona naneho famorapana teo amin'ny fiainantsika. Ary raha mamaky ny Baiboly isika rehefa mijery ny fiainan'i Jesosy sy ny fiarahany tamin'ny olona teto tany, tamin'ny fifaneraserany tamin'ny manodidina azy teto tany dia mahita isika fa tena feno famorapana ny fihetsika nasehon'i Jesosy, feno fitiavana sy fangorahana ny fiainan'i Jesosy ary iriny ihany koa ny anaovantsika n'izany satria zanak'Andriamanitra isika dia tiany ny hanahafantsika ny toetran'i Jesosy. Ntsika tsirairay avy dia manana faniriana no lasam-bony eo amin'ny fiainana, ohatra eo amin'ny fianarana, eo amin'ny fanatanjahantena ohatra, mety ihany koa eo amin'ny hatsaran-tarehy dia irintsika indrindra no malaza amin'izany zavatra izany kanefa araka ny voasoratra dia ireny rehetra ireny dia mitady satro-boninahitra mety oloha. Fa raha toa isika ka manahaka ny toetran'i Jesosy dia ahazo izay zavatra tsara indrindra isika. Raha ohatra ka manontany ianao olona anankiray hoe inona ny fahasambaranao dia mety hiteny zavatra mandalo sy miserana ao anatin'ny fitiavan-tena ihany izy ireny. Fa raha mahita olona manontany olona mpanao soa kosa ianao dia ny fahasambarany ambony indrindra dia ny fanehoany famorapana amin'ny hafa manodidina azy ary tsaroany mandrakariva izany na ho an'ilay nanao ny fihetsika na ho an'ilay nanaovana ny fihetsika dia ho tadidiny mandrakariva izany. Tao anaty lesona ihany koa isika dia nahita fa afaka atao amin'ny teny ny famorapana kanefa tsy ampy izany. Fa ilaina indrindra ny famorapana amin'ny alalan'ny fihetsika
ihany koa izay fihetsika izay nasehoan'Andriamanitra tamin'ny nanoloran'ny zanany io fa teo amin'ny hazo fijaliana azony nataony ny teny fotsiny dia afaka namonjy atsika kanefa nomeny mihitsy ny zanany mba ho atsika isolo atsika izany fihetsika feno famoram-panahy izay nasehoan'Andriamanitra izany. Dia nahita ihany koa isika fa mba atotosa tsara ilay fihetsika feno famoram-panahy dia amin'ny fomba telo no anaovantsika n'izany fihetsika izany famoram-panahy amin'ny saina, famoram-panahy amin'ny fo ary ny famoram-panahy amin'ny tanana. Tsy afa-misaraka ireo zavatra telo ireo fa raha manao izany ianao dia ahita voka-tsoa anova ny toetranao izany famoram-panahy karazany telo izay asehoanao izany ary hitaona ny hafa ihany koa mba hahita an' Jesosy sy ny fitiavan'Andriamanitra lehibe izay omeno anao. Tsy ho vitanao, tsy hainao amainao anao anefa izany fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika tsirairay avy mba hahafahantsika maneho izany famoram-panahy izany ary mangataka ny fanahy masina isan'andro satria vokatry ny fanahy ny famoram-panahy dia mangataka ny fanahy isan'andro isika hiasa ao anatintsika mba hananantsika, hanovantsika ka hananantsika izany toetra feno famoram-panahy izany. Dia maniry soa indrindra ro an'ny tanora mantso rehetra mba hanana izany toetra tsara izany, hangataka amin'Andriamanitra hatrany mba hananantsika izany toetra tsara feno famoram-panahy izany. Dia mirary soa ary ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray. Velome. Dia faly miaraka amintsika zatovo indray amin'izao sabata izao, faly miaraka amintsika miara-mianatra ny baiboly tenin'Andriamanitra. Ny lohevitra ny lesona izay nianarantsika izay izotoanantsika lesona indray amin'ity sabata ity dia manao hoe fampitandremana farany. Fampitandremana farany. Izay ilay lohateny ohatrany hoe mampieritreritra. Izy ity zany misy farany. Hatramin'izay isika rehetra dia nampitandremana foana. Ary tsika moa dia mandrina izany mandrakariva ao an-trano, any am-pianarana, any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika hoe mampitandrema, matandremo ilay ohatr'izao dia ampitandremana mandrakariva isika satria misy zavatra hitranga. Ary matetika rehefa ampitandremana ny olona dia misy loza zay, misy loza hitranga. Dia tsika moa mahazatovy dia misy fotoana mamaly boraingina hoe zay nga zazakely raha zay nga vendrany zay nga ohatran'izao zay nge mba misainy zany koa ve dia avoanay kanefa na dia toy izany aza mivaly tenitsika dia misy mandrakariva ny fampitandremana. Ary eto dia tianentana antsika hoe rehefa ampitandremany ray aman-drenina ny olona na mpampianatra na mpampiasa hoe mitandrema dia mba raisy ny fampitandremany ireny fa mahasoa antsika. Aza mieritreritra ny tenanao mahay sy hoe mafy be vaoka hitandrina isika. Hoy ny fitentsika malagasy hoe na ny malina aza hono mofehy azy tokana. Ya. Fampitandremana farany. Misy farany zany ilay fampitandremana. Ka eto zany amin'ity lohahevitsika ity dia izao, ity zany ny fampitandremana farany. Dia eritrereto hoe tsy misy fampitandremana ho azonao tsony fa ity ny farany. Dia izao ny voalaza ny Apokalipsy 4:19. Avakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana noho ny fitsangatsangana. Zay zany ilay fampitandremana farany entin'ny anjely. Anjely faharoa. Ravarava Babilôna lehibe. Zany hoe mampitandrina ity anjely ity fa ho rava i Babilôna. Rehefa miresaka Babilôna moa zany ny baiboly dia izao ny tanan-dehibe no anisan'ny resahana amin'io ara-panoharana. Arabaky teny izy dia tena hoe lay ville na ilay tanàna anankiray, tanan-dehibe anankiray antsoina hoe Babilôna mihitsy. Fa ara-panoharana izy io dia izao ny tanan-dehibe rehetra no antsoina hoe Babilôna eto izay ho ravana. Ny ville rehetra izay misy eto ambonin'ny tany no resahana eto fa ho ravana. Dia isika tanora moa dia anisan'ny mankafy mipetraka amin'ny ville, mipetraka amin'ny tanan-dehibe. Ampitandremina zany ianao. Fa ny tanan-dehibe izay hita amin'ny masonao io, na eto an-toerana zany na any an-dafy, tanan-dehibe izay ohatry ny mahafinaritra, misy ny zavatra rehetra, feno ny zavatra marevaka sy ny sisa, ho
rava miveriny indroa mihitsy ilay fampitandreman'ny anjely faharoa eto hoe ravarava tsy ny tena izy hoe rava babilôna fa ho ravarava zany hoe tena fanizingizina fanatitranterana fa ho rava ny tanan-dehibe tanan-dehibe zay mampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana zany hoe ny tanan-dehibe zany dia anisan'ny mahatezitra n'andriamanitra satria ao ny misy ny faharatsiana rehetra anisan'ny resahana ety moa zany dia ny hoe ny fijangatsangana raisina ara-baky teny koa zay fa raisina ara-panoarana io dia zao sady manompo an'andriamanitra le olona no manompo andriamanin-kafa zany no tsona hoe fijangatsangana ihany ko sady matoky an'andriamanitra lay olona no matoky zavatra hafa petraka amin'ny fanontaniana ankehitriny raha horava ny zavatra rehetra hita amin'ny masonao mba matoky an'izy ianao iza no itokianao iza no ivavahanao ianao io ve tena mivavaka amin'andriamanitra tokoa ka rehefa tonga ny tokoa rehefa misy ny tena zavatra ilana an'andriamanitra rehefa misy ny fotoana izay tokony hanompoana an'andriamanitra tena mba mivavaka ve ianao sa inona ny tena ivavahanao satria ny toerana izay misy ny fampifangarongarona zavatra izy tsy izy andriamanitra sy andriamanitra hafa dia mahatonga an'andriamanitra ho tezitra ka andrava izany tanàna izany eto zany dia mandray lesona isika fa ny babilôna lehibe izay resahana eto ny tanàn-dehibe izay resahana eto dia ho rava tsy misy zavatra antenaina ary zay no anaovana antso amintsika amin'ity sabata ity aza dia apetraka eto ny fosiny saina aza dia ny mieritreritra mandrakarivan'ireo zavatra materiel zay hita amin'izao fotoana izao be dia be zavatra materiel zay mivoatra moatra mafinahitra sisy ho rava avokoa ireny dia aza ankinina sy apetraka amin'izany ny fonao fa mifantohanao amin'andriamanitra fa rehefa mifantoka amin'andriamanitra ianao na dia ho rava aza izao tontolo izao dia manana planina ho anao izy amarana antsika azy dia ijery kely ny tantara isika tamin'ny 2 oktobra 4 dia nisy ilay fahatsopana antenana lehibe tamin'izay fotoan'izay dia efa nieritreritra ny olona hoe ho avy Jesosy ho rava ny zavatra rehetra dia efa nafoy ny olona ny zavatra rehetra izay mety hoe hitany sy nananany satria ho rava ary ho avy Jesosy kanefa moa tsy mitranga ilay izy tamin'io daty io satria ny baiboly dia tsy milaza daty fa ny tiana ho resahana kosa androany amin'ity sabata ity dia tsy maintsy tanteraka io tamin'ny 4 io 2 oktobra fa tsy haitsika hoe rovina tsy misy daty ho avy Jesosy ho rava ny zavatra rehetra dia sanatria ve iaraka ho rava sopotika amin'ity zavatra hita amin'ny maso ity isika sy ny zavatra rehetra manodidina antsika zay mety mahavariana antsika tianao antso amintsika tanora namako zao ny fotoana mety tena nomponan'Andriamanitra aza manompo zavatra be dehibe aza mity zavatra be dehibe aza mankamamy zavatra be dehibe fa ao ka ankamamy an'Andriamanitra ianao ho tia an'Andriamanitra ianao ary hivavaka amin'Andriamanitra ianao dia isy ny fiarovana sy ny fanavahananao manokana mba tsy ho tratran'izay faravana izay zany ny fampitandremana farany irariko mba ho raisitsika tanora amin'ny fo izany mandrapiresaka indray ary wisanireu resina ariaminizan itsangana aviamni bubuka yanzelinwa piarina
fatratra otrony ande sy feontropetra no iza manaitrireo zay mino anao sandriko izay miaraka aminao teso itetiany lanitry ireo kitanao lanovako feno zava-baova osenanireo poninao kahiditao Jerusalema vaovao itehetsiny rano masina fitaratra manganoa bigandrana ao Jeso mirary sabata feno fitahina ary faly miarabanao anatin'izany tonga eo amin'ny famerenana ny lesona faraika ambin'ny folo isika ny lohateny dia manao hoe vonina ve ianao ka vonina ve ianao dia aloha iarahana mamerina izay ny raha nianatra mahakasika an'izany ity lohahevitra faraika ambin'ny folo ity ao anatin'ilay hoe fandiniana momba ny sabata hatrany dia nifototra tamin'ny eksodosy toko fa 11 dia zasainao aloha nasain'ny lesona mba hisafidy andininy ankiray tao anatin'izay hoe atao tsy anjery andao hoe mba samy hamerina ny azy aloha eny misaotra anao vonina ve ianao rehefa nianatra isika dia nitary-dresaka tamintsika nitary-dalana ny amin'ny resaka hoe fiambenana na hoe fitehirizana vakoka ary rehefa nianatra isika dia niresaka koa fa ny andro sabata izay nataon'ilay mpamorona tsy tosy mahery indrindra dia efa nisy efa 9 taona izay kanefa to miamanjavony eto amin'izao tontolo izao na dia teo aza ny baiko lehibe nomen'ilay mpanapaka an'izao tontolo izao hoe hitandremana azy dia tsy hoe ho tehirizina ao anatin'ny fitaratra tsy laitram-bala fa kosa ao am-po izay mantsy ny amin'ireny vakoka ireny ao anaty trano fitaratra tsy laitram-bala fa ny antsika kosa dia Andriamanitra hoe ao am-po izao ilay baikon'Andriamanitra ao amin'ny eksodosy toko 20:9 hoe matsiarova ny andro sabata hanamasina azy matsiarova ny andro sabata hanamasina azy tsy hoe ao amin'ny tranom-bakoky ny vakoka ny pirenena dia ao anaty trano fitaratra fa matsiarova ny andro sabata hanamasina azy ao amin'ny tranom-bakoky ny fo feno fankatoavana tsy hoe ao anatin'ny fo fotsiny fa ao anatin'ny tranom-bakoky ny fo feno fankatoavana rehefa nianatra n'izany leson'izany zasainao dia mino fa niarana anaiky ny antson'Andriamanitra tamiko taminao ka moa vonina ve zasainao ny amin'izany antso baiko avy amin'ilay mpanapaka an'izao tontolo izao izany hoe matsiarova ny andro sabata hanamasina azy ao amin'ny tranom-bakoky ny fo feno fankatoavana izany rehefa nianatra isika dia niresahan'ny lesona fa tokony hoe ho tafiditra ao anatin'ny fitandremana marina ny sabata ny hoe fanombanana ny enemana izay nanaovana ny asa dia ilay 9 andro teo aloha izany ka hoe moa misy asa tsara vita tamin'izay natao sa naneho fahatsarana ve izany sa zava-dehibe tokoa sa nanahoana izay totosa
dia ny anarantsika fa zava-dehibe tokoa no mijery an'izany satria tsy maneho araky ny tokony izy ny toetran'Andriamanitra no sady hoe manimba ny fitsaharan'ny sabata ny asa kitotosiny korotana raha toa ka izany hoe zara raha vita no natao tao anatin'ny enemana. Ary lesona lehibe zany tokony ho raisiko sy ho raisinao mihitsy zany ry namana mpiaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra satria tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana ny mijery ny hoe vita tsara ve izay natao sa nataotao fahatany, zara raha vita sa kitoto lasa manimba ny fitsaharan'ny sabata raha toa ka kitoto izany. Mino fa efa nandray lesina ianao za ihany koa ary tsy hanao kitoto intsony ny enemana mba hahatonga ny sabata ho fitsaharana araka ny tokony ho izy, mba ho fitsaharana amin'ny asa vita tsara satria izay ny resahan'ny lesona hoe fitsaharana amin'ny asa vita tsara ny tena fitsaharan'ny sabata ary izay ny fomba fiaina araka an'Andriamanitra. Dia izay ihany koa no andeha ampiarina manomboka eto ka andeha hiomana mandrakariva. Izay ny resahan'ny lesona aoka hiomana mandrakariva. Manamafy ny mahavonina mandrakariva an'Andriamanitra ny fanekena mandrakizay izay efa nisy talohany namoronana ny olombelona ary fantatsika indrindra moa arak'izay ny rahantsika nianatra tanatin'ny lesona fa na dia hoe tsy avy amin'Andriamanitra aza ny fahotana dia efa niomana ny Andriamanitra ny amin'izay mety ho isy hoe raha sanatrika misy izany dia indrisy moa fa tena nisy tokoa ny fahotana kanefa misy koa ny famonjena satria efa niomana Andriamanitra. Dia zasa ianao ihany koa andeha hiomana tahaka an'Andriamanitra. Bove Jesosy tsy efa nilaza hoe andeha hamboatra fitoerana ho anao ao amin'izao na toko 7:12 misy lalana hatrany zany ivoahan'ny mpino amin'ny toe-javatsarotra miseho eo amin'ny fiainany ka ninona zava-misy dia tsy tokony hanankanasa ianao tsy hiomana zany fa Jesosy no efa mampananteny ary ny sabata izay fankalazana zavatra maro dia iray amin'izany ny fiomanan'Andriamanitra hamonjy ny olony amin'ny fotoan-tsarotra dia zasa ianao koa andeha hiomana mba hitandrina ny sabata hahatanterahany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao hatrany hatrany koa fa efa eo sahady mantsy ny valitenina ny vahaolana ho an'ny olana izay olona mitandrina ny sabata satria Andriamanitra no efa manomana izay amonjena amin'ny fotoan-tsarotra isaky ny sabata. Dia zao no amasinina, no tahina ary masina ny sabata dia isika ihany koa andeha anaraka ka hitandrina satria tsy mbola nisy fanambarana tahaka izany. Izay ilay nilazain'ny lesona hoe tsy misy toa azy, tsy mbola nisy hoe olona nilaza tahaka izany mikasika andro hafa fa ny sabata ihany dia andeha hitandrina ny sabata izasa ianao ka hitsahatra amin'ny asa dia hiaraka hiankohoka amin'Andriamanitra tsy hanao resaka fanao andavanandro. Izay ny nianarantsika tanatin'ny lesona analavitra ny fafinaretana tsy araka an'Andriamanitra ary hanao ny andro sabata ho fafinaretana tokoa satria tsy mbola nisy andro hafa izay nitandreman'Andriamanitra tahaka an'io andro io ary tsy mbola nisy andro hafa izay nanokanana hoe ho amasinina sy ho tahina masina tahaka an'io hoe andro hafa ka andeha isika hiomana dia andeha rehefa manontany Kristy hoe vonina ve ianao dia vonina hitandrina ary vonina koa handray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ne hitahanao amin'ity androany ity ary zasa ianao ane mba ho vonina indray an'izany fitahiana izany mirary fiarahana amin'Andriamanitra feno fitsaharana andraisana hery sy fitahiana ary mirary fiarah-mianatra hitomboana amin'ny Kristy hatrany mba manaraka indray samia tahian'Andriamanitra. Faly miarabantsika rehetra indray tonga manokana eo amin'ny famerenana na famitinana ny lesona ho an'ny lehibe. Eo amin'ny lesona faraky amby folo itsika amin'ny ity androany ity dia melohany hidirantsika amin'izany anefa
dia hiaraka hanondrika an'loantsika isika hivavaka. Ry Andriamanitra ray anay masina tsara indrindra an-danitro, misaotra no ny fotoana nomenao anay. Mbola ahafahanay indray amerina ny lesona izay nianarana nandritra ny enemana. Mamindrafo aminay mamelany elokay, ampitoerao anatinay ny fanahinao masina mba hananana faharetana amin'ny zavatra rehetra, ary hanekenay ny fitondranao sy ny fitantananao mandrakariva. Hahitanay fifalinana ity fotoana manokana amin'izao sabata ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tonga eo amin'ny famotinana itsika, ary melohan'izay dia miantso atsika rehetra satria tonga ny fotoana indray izay tokony andraisantsika ny komandindesona ny amin'ny manaraka izany. Zany hoe ny amin'ny telo volana manaraka iny zany dia efa vonona ny imprimerie ny amin'ny famatsiana indray ireo lesona ho an'nisa sokajiny avy eo anivon'ny fiangonatsika, eo anivon'ny ankohonantsika, ho atsika tsirairay avy koa dia manentana atsika mba samy hanana fahalianana sy fahazotoana amin'ny izany lesona izany, satria ankehitriny dia efa miaina ao anatin'ny fotoana sarotra itsika ka tsy misy arotsika antenaina intsony afa-tsy ny fanatona atsika bebe kokoa ao amin'Andriamanitra izany, koa dia manantena ny tsirairay avy ho amin'izany sakafo ara-panahy izany indray ny amin'iny telo volana farana iny. Ny lesona varaiky amby folo no raisika amin'ity androany ity, ary mitondra ny lohateny manao hoe miandry ao anaty memy. Miandry ao anaty memy. Ny tsy anjery dia azao no ambarany. Fa ny vokatry ny fanahy kosany dia faharopo. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia faharopo. Hita ao amin'ny Galatiana 5:5 ny 2:20 izany. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia faharopo. Be dia be izy ireo, misivy izy ireo vokatry ny fanahy ireo. Fa nisan'ny tsoahana manokana amin'ity androany ity dia io hoe faharopo io. Misy dikany ny nandraisana izany teny manokana izany. Ny faharopo dia azo resahana ihany koa hoe maharitra, manana faharetana. Azo resahana ihany koa hoe miandry. Zany hoe toetra izy io. Toetra izy io, ary raha mijery ny Galatiana 5:5-20 tsika dia ambarany hoe fa ny vokatry ny fanahy. Dia tafiditra ao anatin'izay ny faharopo. Fa ny vokatry ny fanahy. Vokatry ny fanahy zany io faharopo io, toetra zany izy io. Rehefa ny fanahy zany no ao anatsika dia manome atsika an'izay faharopo izay. Zao ny voalaza ao amin'ny Petera 2:7-7. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasana arak'izay ataon'ny sasany ny fahelany, fa maharopo. Maharopo, ary eo aorian'ilay maharopo dia zao ny teny. Maharopo aminareo izy ka tsy misy tiany ho very. Maharopo aminareo izy ary tsy misy tiany ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Zany no fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao. Io no toetra izay tokony hananany vahoaka an'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ianarana izany hoe miandry izany. Ianarana izany hoe maharitra izany. Manam-paharetana ve ianao? Mampianatra antsika izany mandrakariva ny tompo, indrindra amin'ny toe-javatra izay atrehantsika amin'izao andro farany izao. Miandry ny fiaviany tsy ho ela eny amin'ny rahonlanitra, fa eo am-piandrasana manahoana, manana an'izay toetra, izay ve tsika mitoetra ho aminy ve itsika? Eo anatrehan'izay fiandrasana izay. Eo moa ilay resahana hoe memy fizahan'ny toetra, toe-javatra sarotra izay iainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro izany. Dia resaka voalohany, Andriamanitra ny faharetana, Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra ny faharetana ary Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ilaitsika ny fanahy masina mba hitari-dalana atsika ho amin'izany toetra tsara izany. Maharitra sy miandry. Jehovah dia niteny
ao amin'ny Zakaria toko 4:4 tsy amikery na amin'ny fahatanjahana fa mifanahiky ho Jehovah tompony maro. Ilaina io fanahin'Andriamanitra io a mba hananatsika satria raha resana le Galatiana toko 5:12 dia milaza izy manao hoe fa ny vokatry ny fanahy dia faharopo. Vokatry ny fanahy dia faharopo. Noho izany ny fanahin'Andriamanitra miasa ao anatintsika, izy no mampiasa izany, ka rehefa miasa sy mitoetra ao anatintsika ilay fanahin'Andriamanitra dia mazava ho azy tafatoetra, lasa toetrantsika ilay manana faharetana. Ka na ho ela na ho aingana ny zavatra andrasantsika dia mahazo matoky tsika fa miara-dalana amintsika mandrakariva Andriamanitra. Tsy vita ny hery maha-olombelona hoy aho fa Andriamanitra dia mitari-dalana antsika mandrakariva. Raha mety ho tarihin'ny fanahy isika dia mazava fa manaiky ihany koa hianatra sy mivelona amin'ny atao hoe finoana. Ary io fiandrasana zavatra amin'ny fotoanan'io no nantenaina hananatsika vahoaka an'Andriamanitra amin'izao andro farany misy atsika izao. Zao no ambaran'ny lesona. Tsy ny faharetan'ny fotoana tsy maintsy hiandrasantsika loatra no manova zavatra rehefa miandry isika, fa ny toetrantsika eo am-piandrasana. Averiko indray mandeha, tsy ny faharetan'ny fotoana tsy maintsy hiandrasana no manova ny zavatra rehefa miandry isika, fa ny toetrantsika eo am-piandrasana. Io toetrantsika io miovaova izy io. Mafana be androany, za dia miandry an'izao, andrasako fatratra, antenaiko fatratra. Fa rehefa misy zavatra mafimafy miatra amintsika dia toa miala amin'ilay foto-kevitra indraytsika. Fa raha mahatoky ny tompo isika, ary raha mametraka ny fiainantsika eo am-pelantanany, ary raha mampilefitra ny sitrapontsika eo aminy dia ho azontsika antoka fa hataony izay tsara indrindra ho antsika amin'ny fotoana mety indrindra na sarotra inona toy inona aza izany. Ry havana malala, Andriamanitra dia te ho eo amintsika mandrakariva. Andriamanitra dia te hitari-dalana antsika mandrakariva. Fa meteza hiasany, meteza hitoerany, meteza hanehony ny voninahiny tsika tsirairay avy. Ny fanahin'Andriamanitra no hanampy antsika ho amin'izany toetra mendrika hanana ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Andeha ho jerentsika ny lesona tsara vokatry n'izany atao hoe fiandrasana izany. Lesona tsara vokatry izany atao hoe fiandrasana izany. Davida dia nomanin'i Jehovah ho mpanjaka. Lalana lavitra no efa natrehany tamin'izany, mpiandry ny tany Amsa izy hatrany amin'ny seza fiandranan'i Jerosalema. Tsy moramora izany. Teo anelanelan'ireo toe-javatra anankiroa mampiandry azy sy ny toerana teo amin'ny fanjakana dia barobe ireo toe-javatra natrehany. Inona daholo ireo toe-javatra niatra taminy teo anelanelan'ireo toe-javatra anankiroa ireo. Ary mampiseho hatrany anefa ny fanatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha mijery isika amin'ny Samuela voalohany toko 4 dia nasaina mpitendry lokanga manome fifaliana ho an'ny mpanjaka Davida tamin'izany fotoana izany. Nampitony ny fisainan'ny Saoly izay toa feno tebiteby sy feno tahotra lalandava tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 7 indray dia nanolo tena hiady amin'ny Goliata izy ary nandresy sy namono izany lehilahy mahery ny Filistina izany. Tsy moramora izany fa natrehan'i Davida izany. Taty afara nefa dia nandositra izy noho ny fifofona ny ainy, noho ilay toe-javatra efa tsinjo sahady izany atao hoe fitantanan'Andriamanitra izany dia nikasa hamono azy Saoly. Nandositra izy teo anatrehan'ilay zavatra izay. Nilaza nefa i Jonatana zanak' Saoly fa aza matahotra fa momba anao Andriamanitra. Voalaza izany amin'ny Samuela voalohany toko 17 andiny 17. Efa nambaran'ny Jonatana sahady taminy ireo toe-zavatra mety hitranga amin'ny alalany atao hoe manana faharetana. Ary na i Saoly izay nikasa hamono azy aza dia nanambara ihany koa fa
ao amin'ny davida tokoa ary nahatsapa izy fa miaraka amin'ny davida hatrany Andriamanitra satria raha nytoezavatra nisy dia azony davida natao ny hamono any Saoly fa tsy nataony izany fa avelany nahatanterahany sitrapon'Andriamanitra hatrany no nitranga. Zao nambarany lesona aza atao sito mahery izay tsy mbola nomen'Andriamanitra anao. Avy eo tanan'Andriamanitra ary amin'ny fotoana voatendry ny fomba tsara indrindra no andraisana ny fanomezana avy aminy. Aza atao sito mahery izay tsy mbola nomen'Andriamanitra anao. Eo amin'ny fiainantsika dinina ny lesona. Raha nijery ny tantaran'i Davida teo tsika, azony Davida natao tsara, namono any Saoly ary tafiditra teo amin'ny fanjakana milohan'ny fotoana izy. Saingy efa voasoratra, efa voatendry ny fotoana rehetrarehetra dia nanaiky izany programan'Andriamanitra izany Davida. Itsika ihany koa, misy toezavatra izay mety mampiroroa sainantsika, misy toezavatra izay mampitebiteby ny saintsika. Tiatsika ho tonga tsy amin'ny fotoana nefa izany. Te hialoha lalan'Andriamanitra tsika manoloana an'izany zavatra izany ka noho izany. Aoka hanaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Aoka hanaiky ny fitondran'Andriamanitra fa ny fitondran'Andriamanitra dia tsara hatrany amin'ny taranany ankehitriny. Inona indray no olana nitranga tamin'ny Eli dia niara-niasa tamin'Andriamanitra. Eli dia nomen'Andriamanitra fahagagana lehibe tao an-tendrombohitra Karmela. Andraisantsika lesona indray izy eto. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 dia milaza ny fandresena mezinezina teo an-tendrombohitra Karmela. Nidina ny afo nandevina ireo fanatitra ary niaiky ny olona fa Jehova no Andriamanitra. Niseho ihany koa ny mahamarina an'Andriamanitra. Mety mihevitra ianao fa matanjaka be ny finoan'i Eli. Tampoka teo anefa dia zavatra izay mampiavaraotsana no nitranga ary dia nangataka ny hofaty sahady izy. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7, metomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Ao amin'ny 1 dia ho Jehova, manao inona ity ianao ry Eli? Natahotra izy ary nandositra ary toa adino sahady vao tsy elany ilay fanatrehan'Andriamanitra tao an-tendrombohitra. Ny lesona lehibe dia zao. Aza maika ho amin'ny toezavatra iray fa mahaiza manaiky ny fanendren'Andriamanitra. Teverenako ihany ilay teny manao hoe aza atao sito mahery izay tsy mbola nomen'Andriamanitra anao fa amin'ny fotoanany dia homeny anao izany. Eo anatrehandray zavatra izay dia mety mandalo toezavatra sarotra itsika. Ahoana ny ahafahantsika mifaly? Ahoana no ahafahantsika miravoravo mandrakariva manoloana an'ireny toezavatra ireny? Salamo 7:7 ary miravoravo amin'ny Jehova ianao dia homeny ianao izay ireny fonao. Raha mandinika io an-dalan-teny io tsika dia mahita teny izay mampirisika tsika hanana toetra hiravoravo. Ahoana ny ahafahanao miravoravo na dia ao anatin'ny toezavatra sarotra aza? Mifaly, azo adia ihany koa mifaly zany miravoravo zany fifaliana. Dia raha mbola jerentsika ilay Galatiana toko 5 dia mbola resahany ihany manao hoe vokatry ny fanahy izany fifaliana, vokatry ny fanahy izany firavoravona izany. Raha ny fanahy no ao anatintsika dia afaka manatanteraka izany tsika. Ninona toezavatra mitranga, ninona mety toezavatra miseho dia zao, rehefa ny fanahy no ao anatinao afaka miatrika izany tsika. Na ao an-tokantrano izany, any am-piangonana izany, eo amin'ny fiarahamonina izany, any am-piasana izany, eo amin'ny fiainanao ray manontolo, raha ny fanahy no miara-dalana, mitary-dalana anao dia zao ho tanteraka aminao ilay teny, ilay miandry na dia ao anatin'ny mihamiasa. Na dia ao anatin'ny toezavatra sarotra aza dia afaka mifaly, afaka miatrika izany ny vahoakan'Andriamanitra. Mino aho fa izaho sy ianao dia manana tombontsoa amin'izany ary mianatra sy mamerina izao lesona izao tsika mba hitondrantsika ny fiainantsika indray amin'ny ho avy, satria amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra tsika, amin'ny mahavahoaka voafidy atsika dia manana tanjona isika ho any an-danitra. Raha ho any an-danitra izaho, ho any an-danitra ianao, ny vokatry ny fanahy no tokony hitoetra ao anatintsika ary ny vokatry ny fanahy no tokony hiseho eo amin'ny fiainantsika. Ny drafitr'Andriamanitra ao atsika dia mety hitaky atsika hiandro fatratra ary izany tokoa. Saingy toy ny memo no ahasapahantsika izany. Raha tsy manana io faharetana io anefa isika
dia betsaka ireo zavatra mety ho very, betsaka ireo zavatra ho afoitsika noho ny tsy faharetantsika. Fa tombontsoa lehibe, zavatra marobe manao ahoana re no azontsika raha miaina ao anatin'ny faharetana itsika. Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko 2:12 ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao ka tsy menatra satria fantatro zay inoko. Fantatro zay inoko. Ko raha fantatrao raha inonao Kristy izay nanam-paharetana tamin'ny toe-zavatra maro. Maro be ny olana natrehany fiainany teto an-tany fa nandrasana izany. Navelan'Andriamanitra iseho izany. Mety misy toe-zavatra ihany koa avelan'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao fa inona ny vokatra izany mahareta fa hanome zavatsoa, hanome zavatra tsara ho anao Andriamanitra. Ny tompony omba sitay antsika hanome antsika ny fifaliana mandrakariva. Zay ny am'lesontsika fa zao tsika dia tonga eo amin'ny fanatitra. Hiaraka hanatanteraka ny fanatitra isika. Rehefa vita ny fanatitra dia hiaraka ivavaka itsika ho an'ny fanatitra ary hiaraka ivavaka ihany koa tsika ho an'ny lesona izay ny anarantsika teo. Tompoandriamanitra eo misaotra anao izay no ny fitahinao anay nahafahanay namerina indray ny lesona ny anarana nandritra ny eny aman'iny. Raha misy fiteny fihevitra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia angatana famelana izany. Ny aomponay mandrakariva dia ho anatinay ny fanantenana, ny hanananay faharetana, hanananay ilay toetra hoe miandry, enina dia ao anatina toe-javatra sarotra maro samihafa aza dia azonay antoka ireo teny fikasanao maro fa ho avy hamonjy anay ianao ary mampanantena anay ilay tany vaovao izay tondra-dronao sy tantely. Nanao ny fanatitra ihany koa izay satria manana didy sy andraikitra amin'ny fitoriana firazantsara maneran-tany. Tahio ny fanatitra mba havita be amin'ny asanao ary ny fanahinao hitari-dalana anay amin'ity tontolo andro ny sabata ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotratsika tamin'ny azay fotoana natrehantsika teto izay dia manentana antsika indray amin'ny folo sy fefany no anatanterantsika ny fanompom-pivavahana izay arahantsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio Oasis hatrany dia mirary sabata feno fifaliana, mirary sabata feno fiadanam-po ho antsika rehetra rehetra mandram-piona indray tompoko. Mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Ny tenako moa dia tsy iza fa Docteur Rakotonirina Dina, mpitsabo manokana momba ny maso. Nomeko loha-hevin-dehibe ity famelabelarana ara-pahasalamana izay rahantsika mandritra ny inefatra sabata ity izay manao hoe mahiratra indray ao. Mahiratra indray ao. Amin'ny mampitsabo maso dia mazava ho azy fa manodidina ny tontolon'ny fahasalaman'ny maso no horesahantsika. Manasa antsika rehetra ary zany anaraka izao fandaharana izao ampahalianana. Anisan'ny aretina sotrahan'i Jesosy raha teto an-tany ny fahajambana. Ohatra amin'izany ilay lehilahy jamba hatrany ankibon-dreniny. Azo lazaina fa tena anisan'ny aretina ratsy
izany fahatsambana izany indrindra fa ho atsika izay efa nahita no nanjary lasa jamba na ranofy io mety ihany koa fahatsambana ara-panahy mba tsy amintsika ane izany fahatsambana ara-panahy izany. Lohahevitra roa lehibe araka izany no hojerentsika mandritra ny fotoana iarahantsika eto. Ny voalohany dia ny resaka taratra na ny écran, ary ny faharoa dia ny resaka areti-maso vokatry ny tsy fahatomombana ny rafitry ny maso ara-boajanahary na ilay antsoina hoe trouble de la réfraction. Averiko ihany ilay lohahevitra roa lehibe izay hojerentsika teo. Ny voalohany dia ny resaka taratra na ny écran, ary ny faharoa dia ny resaka areti-maso vokatry ny tsy fahatomombana ny rafitry ny maso ara-boajanahary na ny hoe trouble de la réfraction. Anomboantsika azy ary izany dia ny resaka taratra na ny écran. Inona avy ary aloha izany ireo karazana taratra tiantsika horesahana eto. Voalohany dia ny taratra avoaka ny fahitalavitra na ny télévision. Amin'ny ankapobeny dia ny télé écran plat izay tena ampiasaintsika maro tokoa amin'izao no tena mamoaka an'ilay taratra manimba tiana horesahana. Ankoatra ny télévision dia eo ihany koa ireo smartphone, anatin'izay ny finday na ny téléphone ary ny tablette. Fa eo ihany koa ny solosaina na ny ordinateur. Fa ankoatra n'ireo taratra resahako teo ireo dia resahantsika ihany koa ny taratra manimba mety avoakan'ny masoandro sy ny jiro LED. Jiro LED ilay fampiasantsika ao an-trano sy amin'ny fiara. Tiako marihana fa io jiro LED io izay tena be mpampiasa tokoa amin'izao fotoana izao noho izy mazava kokoa ary malaza ho mitsitsy herinaratra kokoa. Ilay atao hoe lumière bleue avoakan'ireo zavatra amin'ny tany saintsika ireo no tena tiana horesahana anatin'ity écran ity. Amin'izao fivoaran'ny teknôlôjia izao moa dia tsy afaka misaraka amin'ny écran intsony isika rehetra. Na ny asa atao izany, ny asa birao, ny asa mpanjakana sy ny sisa, fa eo ihany koa ny fianarana izay mirona misimisy kokoa amin'ny fampiasana an'ireny teknôlôjia vaovao ireny amin'ny alalan'ny fampiasana ny solosaina. Fa ankehitriny koa ny ankizy madinika efa na dia mbola ny ankizy amam-bolana ary dia efa mirona bebe kokoa amin'ny fijerena écran, ny téléphone sy ny tablette ary ny fahitalavitra. Génération écran ho isika. Arak'izany dia miaina miaraka amin'ny taratra foana izany isika. Ary azo lazaina fa tena mahakasika antsika rehetra mihitsy ity resaka taratra na ny écran ity fa tsy natokana ho an'ny olona vitsivitsy izay mety hoe mampiasa solosaina fotsiny ihany. Ary mety hizaka ny vokatra izany taratra na ny écran izany isika raha tsy mitandrina. Ny fanontaniana izay mipetraka ary dia hoe tena manimba tokoa ary ve ireto écran ireto sa tsy? Mety maro amintsika nefa mipetraka izay fanontaniana izany ary hoentina amintsika ny valiny amin'ity anio ity. Io taratra io mantsy na ny écran izay mamoaka an'ilay lumière bleue dia manakaiky kokoa ny ultraviolet. Araka ny fantatsika izany ultraviolet izany dia tena manimba dia manimba tokoa. Ary tsy ny masontsika irery ihany fa hatramin'ny atidohantsika dia mety hizaka ny vokatra izany lumière bleue izany avokoa. Maro dia maro ny vokatra tsy ateraka ity lumière bleue ity ka izay indrindra no antony resahantsika azy bebe kokoa amin'ity fandaharana ity.
vokadratsy voalohany izay horetsahantsika izany amin'ity an'io ity dia ny vokadratsy eo amin'ny maso. Voalohany indrindra amin'izany dia ny fahamainan'ny maso. Maina zany ny maso na ilay antsoina hoe sécheresse oculaire. Amin'ny ankapobeny dia anisan'ny fitarainana voarainay betsaka kokoa izy ity rehefa any amin'ny toerana fitsaboana mandritra ny fizahana maso izay atao. Ny ankamaroan'ny olona rehetra izay mikitika écran dia tratra ity fahamainan'ny maso ity avokoa. Toy izao arany no mety ho fisehoan'izany fahamainan'ny maso izany. Voalohany indrindra dia mangirifiry ny maso, malailay, mamaspasika, ohatran'ny hoe ditsiditsika lava izany. Rehefa ela dia manjary mihamena ny maso. Indraindray ihany koa mety hijohy ny ranomaso, ohatran'ny hoe lasa mitomatomany lava izany ny maso rehefa tratra ity fahamainan'ny maso be loatra ity. Ankoatran'io fahamainan'ny maso io dia mivokatra faharoa mety ho azo dia ny fiakaran'ny ta mety avoantsika ny aretina hoe DMLA na ny hoe dégénérescence maculaire liée à l'âge. Arak'izany anaran'izany dia ny olona efa lehibe, efa mahazo taona no tokony ho tratra ity aretina ity. Saingy noho ny fampiasana écran be loatra dia lasa manjary mihatanora ny olona tratrany. Ary ny tena olana aminy dia izao, ny centre mibaiko atsika mba hahita mihitsy no tena tratra ity aretina ity, izay mety hitarika amin'ny fahatsambana raha izay tsy afaka hosotrany na ilay atao hoe cécité irréversible. Tandremo izany fa ny écran be loatra dia mety avoantsika mialoha ity aretina DMLA ity. Fahatelo dia eo ny aretina antsoina hoe cataracte. Amin'ny ankapobeny koa dia ny olona antitra ihany koa no voan'izany atao hoe cataracte. Tsy tena hoe manome cataracte tena hoe direct zany ny écran, fa rehefa be loatra ny écran ampiasaintsika, eo ihany koa ny taratry ny masoandro be loatra dia manafaingana kokoa ny fisian'ity cataracte ity izy ireny. Izany hoe raha tokony amin'ny ankapobeny manomboka eo amin'ny 15 taona eo isika vao tokony hanomboka ho voan'ny cataracte, lasa manjary aty amin'ny faha 15 taona dia efa mety hanomboka ho tratra izay cataracte izay isika. Vokatra fahaefatra ity écran ity dia ny tsy fahazakana hazavana loatra. Izany hoe lasa manjary miketroketrona lava isika rehefa eny amin'ny hazavana, rehefa eny amin'ny masoandro. Raha mihoatra amin'ny olona hafa tsy dia mijery écran zany ny olona mijery écran be loatra lasa manjary mora tsy mahazaka hazavana. Ary ny fahadimy dia ny tsy fahatomombanana ara-pahitana. Izany hoe lasa manjary tsy dia mahita tsara zany ny olona mampiasa écran be loatra. Mety hanjavona indraindray ny fahitana, mora reraka ny maso. Izany hoe raha nahita tsara zany ny olona anankiray teo aloha, rehefa tratra ny vokatry ity écran ity be loatra dia manjary mety hihena ny fahitana. Nisy fanadihadiana anankiray izay izay nanambara mihitsy fa raha izao no mitohy dia mety ho lasa myope ny 20 isanjaton'ny ankizy izay mijery écran be loatra. Izany hoe atsy ho atsy dia raha misy ankizy anaky 4 eo ny ray amin'izy ireo mety ho lasa myope avokoa. Izany myope izany dia tsy fahitana tsara rehefa mijery lavitra ka manjary ilana fitondrana solomaso ho asiana degré. Ho resantsika misimisy kokoa io myopie io amin'ny lohahevitra faharoa.
izay ndray ary aloha ny fandarantsika androany manentana antsika ary ny tenako mbola iaino sy anaraka nytoy ty resaka écran ity amin'ny heriny anio toy izao. Veloma tompoko.